Miaraba tompoko. Mankasitraka anao nanaiky niaraka aminay atao amin'ny fandaharana zosa ndraiky ny olom-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny Institut National de la Statistique dia namoaka tamin'ny 2024 fa olona 4 ao anatin'ny 10 dia efa nianjadian'ny herisetra avokoa. Ary 1.20 isan-jato tamin'ireo olona nianjadian'ny herisetra dia tsy mba afaka nitaraina tamin'ireo manam-pahefana. Izany hoe olona 4 na 3 amin'ireo nianjadian'ny herisetra zany dia tsy mba afaka nitaraina akory fa miady mangina ary mizaka ny tserany ainy amin'ny herisetra izay mahazo azy. Ny procédure koa tsy taloha ny lalina tena andehanana. Iay izay tokony handeha. Dia mbola ny sahirana indray manao ny zavatra. Io zany tokony hoe azafaina tsara, efa misy antony dia efa ny fanendahana sy ny von'olona ve tafiditra ao anatin'ny herisetra ara-batana. Ny fanendahana reny hitanay manjary reny zany tonga dia ambana antsy. Reny hoe herisetra ara-batana. Fa tsy fantatry ilay olona mponina zany hoe ty zavatra mianjady aminay ity ve zava-doza sa herisetra sa ino ty miseho ty. Fa rehefa raikitra ady ohatra hoe fifamonoana amin'izay ilay izy zay vao manantona fokontany le olona. Dia tena mila mpahafantarina an'ilay olona zany hoe inona avy ilay ka tokony anatonanareo satria ny kamiseho zao ohatra hoe le tsy mety mame vola le lehilahy. Dia le lehilahy indray no mipetraka an'ilay vehivavy hoe za tsy avefa ataovy izay ataonao. Dia ilay vehivavy zany mionona fotsiny hoe izay zany lahatra fa tsy mahatsapa akory izy hoe tokony hitaraina ilay izahay. Hita sy tsapa tamin'izany fa anisan'ny tena olana amin'ny fanoherana ny herisetra ny fahalavirana na tsy fahampian'ireo toerana izay andraisana ny tanana ireo olona niara-ny herisetra. Iray amin'ireo olana lehibe ireo ihany koa ny tsy fahalalan'ireo niarambona izay toerana tokony alehany na zavatra tokony ataony raha sendra niara-ny herisetra izy. Tsy ampy ny vola andehanana, tsy ampy ny hery itadiavana fanampiana. Ny antony tsy andanako any manam-pahefana dia za tsy manam-bola nefa mino fa vola daholo ny anton'izany fa ny hoanina atao anatin'ny tokantrano ary mila tsy ho hita. Aloha izany mety fa betsaka ny vehivavy hiara-ny herisetra any fa izay 3 retiny samy mijoro. Tsy izay rery fa be be ny any. Fa izay aloha izany tena hoe mazoto ny fijoroanay amin'ny maha-vehivavy anay amin'ny mampazoto anay dia fa eto aloha izany izay telo vavy. Fa izay ihany no ohatrany mahatsapa hoe jany amin'ny vadinay amin'ny herisetra ataon'ny vadinay aminay sy ny fisotroana sy ny fijaliana iainanay daholo. Tokony jerevana akaiky io lehilahy manao herisetra tsy manome vola vehivavy io satria ny karite misy anay rehetra izao dia ohatr'izay daholo ny mahazo. Ny ankabetsahany vehivavy moa izany amin'izao dia ny vehivavy mihitsy ny tena mizaka ny herin'ny fiainany resaka tokantrano. Fa ny lehilahy izany ohatrany hoe vita mandehandeha fotsiny sy mitady toka fotsiny. Sy mandroaka. Fa ny vehivavy amin'izao no tena mizaka raha ny fiainana sy ny tokantrano sy ny tarana. Ka noho izany indrindra no antony nametrahanay ny fitoerana iray fandraisana fitarainana sy fihainoana ireo niaram-bola. Fa ihany koa fitantanana azy ireo amin'ny zavatra tokony ataony sy fanoroana azy ireo antanan-tohatra tokony arahany mba ahazony rariny izy ireo. Mba ho fanombohana sy fanatanterahana izany dia nisafidy ny fokontany atao mandinika sy ireo fokontany 5 mandrafitra azy ny fandaharana zosa andraikitry ny olom-pirenena. Io fokontany io no atao fokontany filamatra alohan'ny hiparitany eran'Antananarivo ary hirariana ho eran'i Madagasikara mihitsy ary. Izay izay koa ataontsika anaran'ilay hivitoerana izaho sy ianao dia zosa andraikitry ny olom-pirenena sy ianao. Satria ilay olom-pirenena dia isika rehetra fa ianao mandeha rery rehefa handray ny andraikitrao. Izany hoe ilaina andraikitra, ilaina fahasahiana ary araka ny lalàna tsy andraikitra fotsiny izy fa tena tereny lalàna mihitsy isika hitoroka. Indrindra isika mahafantatra fa ny hiaran'ny herisetra moa dia indray izy mety samy tory. Ilay lalàna efa misy fa mila manakaiky vahoaka. Rehefa ety fotony hoentiny ety fotony ilay lalàna ohatra izao ataontsika izao dia misy zavatra eritreretiny ilay amin'ny fiarahamonina hoe mety kay tsy mety. Ohatrany hoe ny felaka kay tsy mety, ny fanambaniana kay tsy mety, ny fanendrika
endrikendrehana kay tsy mety a fa erisetra avokoa zany rehetrarehetra zany dia hoentina ety fotony izy a mba anakaiky a ny vahoaka ary rehefa manakaiky ny vahoaka io dia misy foana zavatra miova eo amin'ny fiarahamonina zany hoe manomboka ny président fokotany sy ny fokotany sy ny zosandraikitry ny olom-pirenena fa ianao isika mihitsiny izay ao anatin'ny fokotany no hotezaina mihitsiny a amin'ny alalan'ny fisiny io ivitoerana io manampy ny tratran'ny herisetra izy a fa manampy ny fiarahamonina ihany koa amin'ny fanorona hoe inona le herisetra inona le tsy tokony ho atao. Raha misy ny olana na mahita ianao olona ny andrany herisetra aza misalasala masahi mitory masahi mitoroka vonona ave ianao hiady amin'ny herisetra aza misalasala ary mifandraisa aminay amin'ny laharana 837 034 8249 na mifandraisa mivatana aminay amin'ny page Facebook Zosandraikitry ny olom-pirenena. Saotra indrindra tompoko.